Marka toko 13. Ny nanambaran'i Jesosy ny handravanan'i Jerosalema sy ny hiaviany indray. Ary noho ny niala teo an-kianjan'ny tempoly Jesosy dia hoy ny mpianany anankiray taminy: mpampianatro, akory reto vato sy rafitra ireto? Ary Jesosy nanao taminy hoe: hitanao va ireto rafitra lehibe ireto? Tsy havela hisy vato hifanongo eto ka tsy horavana. Ary raha nipetraka teo amin'ny tendrombohitra Oliva tandrifin'ny tempoly izy, dia nanontany azy mangingina Petera sy Jakoba sy Jaona ary Andre hoe: lazao aminay raha oviana no hisy zany, ary inona no famantarana rehefa ho tonga izany rehetra zany? Ary Jesosy nilaza taminy hoe: mitandrema, fandrao hisy hamitaka anareo, fa maro no ho avy amin'ny anarako hanao hoe izaho no izy, ka maro no voafitany. Ary raha mandre ady sy filazana ady ianareo, dia aza matahotra, tsy maintsy hisy zany nefa tsy mbola tonga ny farany. Fa hisy firenena hitsangana hamely firenena, ary hisy fanjakana hitsangana hamely fanjakana, ary hisy horohorotany any amin'ny tany samihafa, sady hisy mosary, zany no fiandohan'ny fahoriana. Fa mitandrema ianareo, fa atolotra misiny driona sy hokapohina ao amin'ny sinagoga, ary hitsangana eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka no ny amiko ianareo ho vavolombelona aminy. Ary ny firenena rehetra tsy maintsy hitoriana ny filazantsara aloha. Koa raha mitondra anareo atolotra izy, dia aza manara teo izay ho lazainareo, fa izay teny omena anareo amin'izany ora izany no ho lazainareo, fa tsy ianareo no hiteny fa ny fanahy masina. Ary ny rahalahy hanolotra ny rahalahiny ho amin'ny fahafatesana, ary ny ray hanolotra ny zanany, ary ny zanaka hitsangana hanohitra ny ray ny aman-dreniny ka hahafaty azy. Ary ho alan'ny olona rehetra ianareo no ny anarako, fa izay maharitra hatramin'ny farany no ho vonjena. Fa raha hitanareo mitsangana amin'izay tsy mety hitsanganany ny fahavetavetany ny fandravana, Daniel 12:12 sy 7:20, aoka isaina izay mamaky izany, dia aoka handositra ho any an-tendrombohitra izay olona any Jodia. Ary izay ao an-tampotrano, aoka tsy hidina na hiditra aka zavatra ao an-tranony. Ary izay any an-tsaha, aoka tsy hiverina aka ny lambany. Ary lozany bevoka sy ny mitaiza kely amin'izany andro izany, fa mivavaha ianareo mba tsy ho amin'ny ririnina izany. Fa amin'izany andro izany dia hisy fahoriana izay tsy mbola nisy toy izany hatr'izay nanaovan'Andriamanitra izao tontolo izao, ka mandraka izao ankehitriny izao, sady tsy hisy intsony. Ary raha tsy noafoezin'ny tompo izany andro izany, dia tsy nisy nofo hovonjena, fa noho ny olom-boafidy izay nofidiny dia noafoeziny izany andro izany. Ary amin'izay raha tahiny misy olona manao aminareo hoe indro ety Kristy, na indro ery, aza mino ianareo. Fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana, ka aneo famantarana sy fahagagana hamitahany, na dia ny olom-boafidy aza raha azo atao izany. Fa mitandrema kosa ianareo, indro efa voalazako taminareo raha teo ny zavatra rehetra. Fa amin'izany andro izany, raha afaka izany fahoriana izany, ny masoandro hamaizinina ary ny volana tsy aneo fahazavana, ary ny kintana iraraka avy any amin'ny lanitra, ary ozongozonina ny hery izay ao amin'ny lanitra. Ary amin'izay ny zanak'olona dia ho hita avy any amin'ny rahona amin'ny hery lehibe sy ny voninahitra. Ary amin'izay dia haniraka ny anjely izy, ary anangona ny olom-boafidiny avy amin'ny vazantany efatra hatramin'ny faran'ny tany ka hatramin'ny faran'ny lanitra. Ary mianara ny fanoharana ny amin'ny aviavy. Raha vao manaroka ny rantsany ka mandravona, dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona. Dia tahaka izany koa ianareo,
raha vo hitanareo fa tonga zany zavatra zany dia aoka ho fantatrareo fa efa akaiky eo ambaravarana izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mba ho lany ity taranaka ity mandra-pahatonga n'izany rehetra izany. Ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina. Fa ny amin'izany andro na ora izany dia tsy misy mahalala, na dia ny anjely any an-danitra ary na dia ny zanaka aza afa-tsy ny ray ihany. Mitandrema, miambena ka mivavah fa tsy fantatrareo izay hiaviany fotoana. Izany dia tahaka ny olona mandeha hivahiny izay nandao ny tranony ka nanome fahefanany mpanompony ka samy notolorany ny raharahany avy ary ny mpiandry varavarana dia nasainy ny ambina tsara. Koa miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro hiaviany tompontrano, na ho hariva, na ho mamatonalina, na ho maneno koa, na ho maraina. Fandrao avo tampoka izy ka mahita anareo matory. Ary izay lazaiko aminareo dia lazaiko amin'ny olona rehetra koa, miambena.